Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarabantsika rehefa tratrika isabotsy fasivy ny volana may ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko fahafito, asan'ny apôstôly toko fahafito andiny fa efatra amby dimapolo ka hatramin'ny andininy voalohany amin'ny toko fahavalo. Asan'ny apôstôly toko fahafito andiny fa efatra amby dimapolo ka hatramin'ny andininy voalohany amin'ny toko fahavalo fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nonandre izany izy ireo dia lotika ny fony ka nidivazana tamin'izy fa Stefana feno fanamasina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanety tsy tadiny ka indray nirodina taminy dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly, ary ny olona nitora-bato an'i Stefana izay niantso hoe ry Jesosy Tompo, raisy ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo, azo atao helona ny izao ota izao. Ary efa nilazany izy dia nodimandry ary Saoly mba nankasitraka ny namonoana azy koa. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny faraparan'ny zavatra nitranga tamin'ny toram-bato an'i Stefana no zara mofinaina ho antsika. Ry havako Stefana moa dia anankiray tamin'ireo diakônina izay nofidiana mba hanampy ny apôstôly. Hitantsika eo amin'ny apôstôly toko fahaenina izany hoe ratsorina dia karazana laika zany izy amin'ny raha tsakaina amin'ny solomasontsika ankehitriny, izay nofidian'ny fiangonana mba hanampy ny apôstôly, satria ny apôstôly tamin'izany fotoana izany manao hoe tsy mety raha ohatra ka mandao ny tenin'Andriamanitra ka handamina ny sosialy zahay tata, fa aleo ny sosialy ny asa soa tantanana diakônina, fa aleo kosa ny fampianarana, ny fizakana ny sakramenta, ny tenin'Andriamanitra, aleo zay no hibahana betsaka amin'ny fotoananay apôstôly. Fa ny fandaminan-draharaha kosa aoka ho anareo diakônina na ianareo laika na rahoanareo ivelany zay tsika hoe fanompoan'ny apôstôly zay. Dia mafy be moa ny fanenjehana tao Jerosalema tamin'ny fiandohan'ny fiangonana voalohany. Ireo nanenjika tamin'izany fotoana izany dia tsy afa-tsy akory fa ny jiosy. Ny jiosy satria ny jiosy dia velom-pialonana ny kristianina, ny tomboisan'ny kristianina, tsy arakaraky ny fankalan'ny jiosy azy. Dia niampanga ny kristianina na nitakalaza ny kristianina tany amin'ny romanina ny jiosy. Nanao hoe io fivavahana kristianina zay io angeka tsy jiosy akory, tsy fivavahana jiosy satria ny fivavahana jiosy dia fivavahana azo natao tsara. Fivavahana azo natao tsara, ny eken'ny romanina ny anaovana azy. Fa rehefa nitakalaza na niampanga ny vavahana jiosy tany amin'ny romanina, ny jiosy ny teny hoe tandreminareo tsara ry romanina. Fa io kristianisme io dia mivavaka amin'ilay Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana, mivavaka tamin'ilay Jesosy zay nombonareo ilay niteny hoe mpanjaka. Ka dia asa fangarona dia jiosy ara no mivavaka, no kamaroany reo mandeha mivavaka amin'ny fivavahana kristianina reo, tsy jiosy akory reo. Dikan'izany fivavahana tsy nahazo alalany reo, tsy religiosità reo amin'ny teny latinina, fa superstitio, zany hoe karazana finonom-poana io. Tsy hoy ny jiosy tsy tena fivavahana tsy ara-dalàna akory raha fa nitondrona hoe superstitio tamin'ny teny latinina. Dia zay no nahatonga ny romanina ny teny manao hoe sarotra aminay ny manavaka hoe iza na iza ny jiosy kristianina, iza ny jiosy tsy kristianina. Dia nomeny alalana ny mpisorona be, nomeny alalana mba hanenjika ireo kristianina izay mivavaka amin'ny Jesosy, zay ilay avy nombona tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty. Dia nenjehina zany izy. Ary
Zay no nitranga tamin'ny fiangonana voalohany. I Saoly moa no lohalarana voalohany tao anatiny zany fanenjehana vavahana kristianina zany. Saoly mbola tanora, Saoly araka ny fantatsika resy lahatra tamin'ny vavahana jiosy tsy nino mahamesian'i Jesosy. Eto dia tsy indriny asan'ny apôstôly mihitsy fa tsy menatra mihitsy lioka mitantara eto ny hoe Saoly dia nankasitraka ny namonoana Stefana. Napetraka teo anoloan'ny tongo Saoly mihitsy ny akanjon'ny Stefana, zany hoe naboridana tsiny rehefa toram-bato, nalana ny akanjo rehefa toram-bato, dia mitoraka ny Stefana daholo ny olona avoaka ivelan'ny tanàna ny fitoram-bato. Fomba famonoana jiosy io. Ny jiosy rehefa manameloko faty dia tsy ombona amin'ny hazo fijaliana, ny famonoana romanina no ombona amin'ny hazo fijaliana. Fa ny jiosy dia fitoram-bato avelany ivela dia samy maka vato ny olona dia mitoraka mandra-pahafaty. Saingy melon'ny toram-bato dia esorina aloha ny akanjo aboridana, dia iny akanjo iny izay sanatria toy ny fanatitra sanatria ny vava anaporofona fa andeha ilay fitoram-bato. Dia natao teo amin'ny tongotra Saoly. Dia tantarain'ny lioka mihitsy zany, tsy nafen'ny lioka mihitsy izany toetrany Saoly talohany na niovan'ny fo zany. Itsika moa raha mitantara ny fiainantsika indray dia mety hoe tsahantsika mitantarany zavatra ratsy, lalovantsika, fa i Paoly eto dia tsy menatra mihitsy izy ny teny manao hoe za ange nandalo tamin'ny zavatra izany, nandalo tamin'ny andron'ny tsy fahalalana, ary nahatonga an'i Paoly ny teny hoe raha-panota ange zany lohany, nanentsika ny fiangonana, namono olona. Io izay tantarain'i Paoly io. Nataony hoe Saoly moa ny anarany fa tsy mbola nataony hoe Paoly. Dia izay tantara iray no zara mofinaina ho antsika ary havako malala. Ina no afatra raha ohatra ka mandiny ny dimapolo ka hatramin'ny andiny voalohany toko fahavalo io, dia manahoana isika rehefa ao anatin'ny fijoroana vavolombelona. Rehefa anatin'ny fijoroana vavolombelona finoantsika isika, manahoana, inona no mitranga, inona ataon'ny fiarahamonina, inona ny ataontsika, inona ny tokony fihetsikitsika. Misy fihetsika telo mazava tsara amin'ity eto am-pilatanantsika ity rehefa ao anatin'ny sarotra amin'ny fijoroana vavolombelona isika. Rehefa mijoro vavolombelona amin'ny asa tsara, amin'ny fitiavana, ka mandalo zava-manahirana, inona ny zavatra mitranga. Misy fihetsika telo mazava tsara eo. Voalohany dia ny fihetsika Andriamanitra. Ny fihetsika Andriamanitra, ny ataon'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny andiny ny faefatra amby dimapolo ka hatramin'ny fahaenina amby dimapolo, rehefa ao anatin'ny fijoroana vavolombelona isika, indrindra ao anatin'ny fitondranana ny mafy. Raha miteny hoe mafy eto dia tsy ilay hoe fanenjehana ihany, fa ny asarotro ny asa mihitsy. Rehefa mitentsika hoe mijoro vavolombelona, rehefa tonga tsika manao ny asa fanompoana, rehefa tonga tsika miezaka mahafany ny asa fanompoana, na dia hoe fijoroana vavolombelona dia efa fanaovana asa fanompoana koa. Tsy voatery hoe ny antsoina hoe mijoro vavolombelona dia ny maty martyra ihany. Ny fiangonana voalohany dia nanazava manao hoe tertulien, dia nanazava hoe misy tertulien moa sy natin'ny fiangonana voalohany fa dia mitonjato fahatelo faefatra. Nanazava manao hoe raha ohatra ka misy karazana martyra roa, dia ny martyra fotsy sy ny martyra mena. Ny martyra mena dia ireo maty tahaka ny Stefana, latsaka ny rano. Fa ny martyra fotsy kosa dia ireo izay miaritra noho ny fanenjehana, ireo izay miaritra noho ny fanompoana, ireo izay velona tsy ao anatin'ny fanenjehana mandatsatra loatra, fa ilay miaritra amin'ny fanompoana, manao ny asa fanompoana ataontsika io, manompo, mitory-teny, mandeha mamangy, manorina fiangonana, mitoro ny filazana tsara, mitsabo ny marary, mamonjy ny sahirana. Reny dia ao anatin'ny hoe martyra fotsy. Ka reny dia ao anatin'ny hoe fijoroana vavolombelona ihany koa. Ka raha ohatra ka ao anatin'izany fijoroana vavolombelona izany isika, na ny martyra mainty, na ny martyra mena, na ny martyra fotsy, dia inona no mitranga, inona ny ataon'Andriamanitra raha ohatra ka ao anatin'izany fijoroana vavolombelona mafy dia mafy zany isika, mafy ny asa fanompoana indraindray, ho an'ny diakonina indraindray mandeha mamangy tontolon'andro, ho an'ny mpiandro mandeha mametra tanana mampahena tokantrano, ho an'ny mpitanana sy evangelista mandeha tongotra ry, ho amin'ny asa andavanandro tsika indraindray mahafoy fotoana, mahafoy vola, ho an'ny asa fanompoana, martyra fotsy. Dia ahoana ny mitranga? Ny voalohany indray dia asehony andreny faefatra amby dimapolo hoe mandritra ny mahamartyra antsika, mahavavolombelona antsika, dia izao eo Andriamanitra, anehoan'Andriamanitra ny voninahiny isika.
na izy asika ny zava-dehibe zany mandritra ny fivozona vavolombelona tsy hoe ireo olona martiora mena nanaikio amin'ny ainy ihany mahita ny voninahitr'Andriamanitra fa na isika izay ao anatin'izany mahamartiora fotsy zany ao anatin'izany martiora vavolombelon'ny tombo amin'ny asa sarotra izany de mahita ny voninahitr'Andriamanitra fa na tena lehibe ho antsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny eny antsika izao ara fa tsarovy fa ampahitan'Andriamanitra ny voninahiny sika hitatsika ny ampandehanana eny hitatsika mivokatry ny asantsika eny Andriamanitra ny maneho an'io dia asehony amintsika ao anatin'ny sarotra asehony amintsika ao anatin'ny lalana mafy lalovantsika ny voninahiny ary zay mahatonga atsika mahajoro tsara amin'ny fijona vavolombelona io mahajoro tsika ny fijona vavolombelona tsy hoe satria matanjaka tsy hoe satria mafy tsy hoe satria be finoana fa satria hitatsika ny voninahitr'Andriamanitra asehony amintsika amin'ny asantsika ny ampandehanana eny amin'ny fivelomantsika amin'ny fahasalamantsika de hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny sika de mahajoro vavolombelona ary mihoatra nohozay ary de hoy ny filazan'ny asan'ny apôstôly manao hoe hitany Stefanina mihitsy ny Jesoa na ny zanak'olona nitsangana eo ankavanan'Andriamanitra mitsangana tsy hoe mipetraka fa mitsangana mety ho mahazatra atsika Paoly any amin'ny Romanina 9:9 miteny hoe mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra fa eto ny hitan'ny Stefanina de mitsangana mihitsy mampatsiaro atsika ny bokin'ny Daniela mampatsiaro atsika ny bokin'ny Daniela 7 zany hoe tsaroantsika tsara fa Daniela rehefa tao anatin'ny fizahan-toetra de nahita ny zanak'olona na nahita ilay zanak'Andriamanitra mitsangana zany hoe rehefa ao anatin'ny sarotra isika de ho toy ny mitsangana mihitsy Jesoa zany hoe mijoro mampijoro atsika mijoro mba hampijoro atsika ny zanak'Andriamanitra zany hoe tena manara-maso atsika eo akaiky anehoan'Andriamanitra ny voninahiny tsika fa ao anatin'ny fijona vavolombelona io de matroky fa Jesoa mitsangana mihitsy vonona miado atsika miaro atsika mijery atsika manampy atsika ahafahantsika mahatojo tsara ilay fijona vavolombelona fa ny faharoa lehibe fahatelo lehibe de izao ho ihany izy manao hoe feno ny fanamasina feno ny fanamasina rehefa ao anatin'ny fijona vavolombelona io isika ao anatin'ny sarotra izay hiantorahantsika amin'Andriamanitra manoloana ny fijona vavolombelona sarotra de izao hay ny fanamasina mameno atsika ny voninahitr'Andriamanitra tsapatsika ary Jesoa mijoro eo amintsika eo tsara mihitsy lay ambaratsika hoe Andriamanitra ray zanaka fanamasina ao anatin'ny fijorotsika vavolombelona io feno ny maha-trinité an'Andriamanitra eo avokoa lay fahafenon'Andriamanitra eo miaraka amintsika amin'ny fijona vavolombelona ny fanamasina mameno atsika mahatonga atsika mahery mahana fahazavantsaina Andriamanitra maneho ny fahatsarany sy ny voninahiny amintsika ka zakatsika na ny azo fijaliana zakatsika na ny zavatrato Jesoa eo ankavanan'Andriamanitra mijoro no zany dia mampitraka atsika mampahery atsika zay ny fihetsika Andriamanitra voalohany indrindra rehefa ao anatin'ny fizahan-toetra zany tsika de ny fihetsika Andriamanitra no hitatsika voalohany indrindra zay no asehon'ny Stefanina eto tsy ny fihetsika olombelona no hitatsika voalohany indrindra fa ny fihetsika Andriamanitra zay miaro miantra maneho ny heriny amintsika ary izy tsy hoe manakana ny zavatra sarotra tsy hitranga mba amin'ny fijona vavolombelona sakanany ihany zany satria manana fahefana izy amin'ny fotoana sasany fa ndraindray velany hitranga ary rehefa velany hitranga le izy de izao tsy manahitra atsika akory zakatsika tsara fa ny faharoa lehibe zay inandray ny fihetsika manaraka ny fihetsika manaraka de izao fihetsiky ny olombelona ny fihetsiky ny olombelona ny fihetsika ireo zay tsy mankasitraka ny fijoroantsika vavolombelona ny fihetsika ireo zay kanosa tsy mankasitraka ny fijoroantsika vavolombelona de misy zany rehefa mijoro vavolombelona ianao na ho martiora mena na ho martiora fotsy io territurien de izao inona ny zavatra mitranga ny fiarahamonina tsy voatery ho faly mandrakariva aminao voalazany de izao mitory-teny mampianatra manazava maneho ny voninahitr'Andriamanitra fa ny fiarahamonina de izao manetsy gadiny tsy vonona ny aina reniny sofiny fa zao
tsy asiny heviny tsy lanja tsy ajainy tsy zany hoe lay ao anatin'ny fijotsika vavolombelona io de zao ny mpiarabelona indraindray ny fiarahamonina indraindray mankahala mifofo ny aitsika ary ao anatin'ny fiarahamonina io misy karazan'olona roa ao reo tena samy kasi-tanana ao reo tena sahy mitratrevatreva ao reo manao teny mahery ao ny mikasi-tanana mihitsy ao ny manao teny mahery miantsoantso manaratsy ao ny karazan'olona zay metsara velatsy tahaka ny Saoly talohan'ny naha kristianina azy moa miandro fotsiny kanefa any ambadika any ny toy ny hoy ny tenin'ny tanora sanatria manao hoe mamelona lakolosy satria Saoly mihitsy zay niasany eo miandro fotsiny izy fa ny zavatra rehetra de izy avokoa no ny teny frantsay ny orchestre azy izy avokoa nanao nitetika rehetra natoka ny Stefana ho nondraisina ohatra hoe zay rehetra manaraka mavahana kristiana de tadio tsara fa ohatran'io dia Saoly nanao an'izany rehetra zany de misy karazan'olona tahaka zany amin'ny fijotsika vavolombelona io de mila miambina isika mila miambina ny olona tsirairay manao hoe sokajin'izy ianao anatin'ity fiarahamonina ity so de sanatria misy sokajin'olona tahaka andry Saoly mbola tamin'ny fiovam-po ka mieritreritra fanombana fanelingelinana fijoroan'ny fiangonana vavolombelona so de misy sanatria sokajin'ny Saoly ka mieritreritra ny hanimba ny fijoroan'ny hafa vavolombelona mieritreritra ny hanimba ny fijoroana vavolombelona sa sokajiny tsy mety mandray mihitsy fa efa manana zavatra ao anaty toloha ao de efa feno fakalana feno tsy fitiavana ny tenin'Andriamanitra de mila miambina ny fiarahamonina ny olana eo tsy Stefanina ingeno amaly fa ny olana eo Jesoa eo no amaly hitatsika ny toy ny tantara midikany hoe Jesoa nitsangana amaly izy tsara izy zay natoka ny Stefanina nivavaka no zany de zao ny olona mieritreritra hoe manisy ratsy any Stefanina izy fa tsia Jesoa sy Andriamanitra no asiany ratsy eo zay ny dikany nasiany Stefanina hoe io ange Andriamanitra no zany mampitandrina ny fiarahamonina eto asan'ny apôstôly hoe tandremana tsara ny fihetsika tandremana tsara ny teny aloky ny vava amin'ny manoloana ny fijoroana vavolombelona ny hafa de mampahay antsika zany de avako malala hoe tsy izay rehetra fijoroantsika vavolombelona akory tsy de voatery hoe mahafaly ny hafa mandrakariva fa ny fahatelo sady farany zay sy ny didijotra masiny ity de ny fihetsiky ny mpanompon'Andriamanitra inona fihetsiky ny mpanompon'Andriamanitra nandoarika ny bavaka izy Stefanina io nandoarika ny bavaka izy tsy nampiotsina azy ny fakalan'ny olona tsy nampiotsina azy ny tsy fitiavan'ny olona sy ny heritreretran'ny olona ary reny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika mpanompon'Andriamanitra amin'ny fiangonana de zao manoloana ny tsy fitiavan'ny olona de zao ny fanenjehana zay mety ho lalofana de zao mifantoka amin'Andriamanitra mametraka ny ady eo ampelatanan'Andriamanitra nandoarika ny vavaka izy avako malala io tenenin'ny Paoly amin'ny Romanina toko 12 aza mamaly ratsy ny ratsy falio amin'ny soa ny ratsy avako malala ny fihetsika voalohany zay andrasan'ny tompo amitsika mba tsy hanimba ny fijoroantsika vavolombelona de zao tsy ny fampiasan-kery akory tsy ny famalinana ny ratsy amin'ny ratsy akory no zany dia zava-dehibe ara ny tokony ho fihetsiky tsika eto ary mihoatra no zany de ny vavaky Stefanina nanao hoe tompo azo atao elona any zao hotay zao ny fona ho an'ireo zay nanao herisetra taminy Stefanina eto ny fona ho azy hita ny voninahitr'Andriamanitra hita ny Jesoa nitsangana feno ny fanamasina izy ary ny olona tahaka zany de zao olona manam-pitiavana na de efa ao anatin'ny fakalan'ny hafa resy de zao mbola tia mandrakariva ny fahafaly afaka malala ngamba mety hitenitsika hoe za kosa aloha tsy mahavita an'izany toko amin'ny maha olombelo de ngamba tsy vita tokoa zany aza tsy alanakanjo etraketrahana endrikendrehana toram-bato ary vonoina mihitsy imasom-bahoaka olona nanana ny azy mambolona de nanjalaza simba tanteraka de ngamba misy tena aza kosa tsy havita an'izany rehefa feno ny fanamasina isika
rehefa tena tsapatsika ny voninahitr'Andriamanitra ary rehefa hitatsika ilay lanitra ova-tanitsika de izao vitatsika izany fa tsy hitatsika ilay tena voninahitr'Andriamanitra, tsy hitatsika ilay fa mbola eto mbola mifikitra amin'izao tontolo izao ny tongotritsika sy ny tanatsika de tsy mety hitatsika izany ary de manjary lasa ozona indray ara sanatria no mivoaka amin'ny vavatsika de ahitsy mizotra masina hoe aza manana. Fa rehefa tonga zany fotoana sanatria de mahavita tahaka ny Stefanina ihany ianao. Mety eritreritra tsy vitako zany, tsia vita zany vita zany satria tsy ianao olombelona manao zany eky, tsy mbola mandalo aminao tsy inona le izy de mieritreritra hoe tsy vitanao fa rehefa asain'ny tompo lalovanao io de fenon'ny fanamasina ianao de vitanao ihany io. Fa raha mieritreritra amina za kosa aloha tsy mahavita an'izany tsy zakako zany mazava ho azy satria tsy mbola tsy avelan'ny tompo andalo eo aminao le izy fa rehefa avelan'ny tompo andalo eo aminao le izy de hijoro eo akaikinao tahaka nataony tamin'ny Stefana de ametraka ny fanahiny eo am-ponao izy de anadio anao izy de ahery ianao ary atonina tahaka an'io teny Stefana io manao hoe mamelà re izy Andriamanitra, avelao re izy, avelao ny elo tahaka an' Jesosy. Matoa nataony matoa vitany Stefana de vitatsika zany de avako malala zao fotsiny tsika ny tsy mahavita azy mazava ho azy satria tsy mbola mandalo amintsika le zavatsarotra satria tsy mbola avelan'ny tompo mandalo eo de le olombelona mieritreritra manao hoe le olombelona mbola mieritreritra tsy vitako zany fa rehefa tena ao amintsika ny fanan'Andriamanitra rehefa tena vontosa ny fanan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra isika de vitatsika ny teny mampalahelo izy satria miaina ao anaty fankahalana, mampalahelo izy fa hanimba azy ny fankahalana de mamela azy Andriamanitra. Afaka malala engany tsy ho adinonao fa ny fihetsiky ny mpanompon'Andriamanitra dia fihetsika feno fitiavana ao anatin'ny fankahalana. Ny fihetsiky ny mpanompon'Andriamanitra dia fihetsika feno fifaliana ao anatin'ny fahoriana. Ny fihetsiky ny mpanompon'Andriamanitra dia fihetsika mitsodrano ao anatin'ny ozony ny hafa aza satria manana an'Andriamanitra izy, satria mahita ny voninahitr'Andriamanitra izy ary satria manana ny fahafenon'ny fanamasina. Mivavaka isika tompo am'zoranao zay noho ny amin'ny fampatsiahivanao anay fa eo akaikinay ianao mandritra ny fizaham-toetra, mandritra ny asa fanompona, mandritra ny lalatsarotra diavina, mandritra ny andraikitra mavesatra de eo akaikinay ianao maneho ny voninahitrao mijoro mitsangana ary maneho fa tompony fahefana amin'ny zavatra rehetra, tompony ny tantara de mivavaka izay tompo amin'ity farany herinandro ity mankasitraka tamin'izay rehetra nomena ho anay, mankasitraka tamin'izay rehetra natolotra ho anay tamin'ny nanehono ny voninahitra sy ny fitiavanao tamin'ny fiainanay de mamela anay amin'izay mety ho nitavozavozana indray nandritra ty herinandro ity tamin'izay rehetra mety nandrasanao taminay ka tsy tanterakay hifonanay aminao reny ary amin'izay rehetra mety ho nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao de hifonanay aminao reny fa mampahirezanay tompo ary ataovy mahajoro vavolombelon'ny fitiavana, mahajoro vavolombelon'ny finoana, mahajoro vavolombelon'ny fahamarinana tahaka ny Stefana zay fa tsy mampitondra ny tsy zakana inao fa zay zaka ihany avelanao lalovanay de rakofy amin'ny fahamasina sy ny fahafenon'ny fanahinao masina hatrano zay. Misaotra Jesosy. Amen.